Madagasikara indray no miarabanao ato anatin'ity fandaharana manokana momba ny rivo-doza ENAO ity. Tamin'ny roa tolakandro teo no nigado natao amin'ny distrika Anakazobe ilay foibe ny rivo-doza ENAO, zany hoe efa atao anatin'ny faritra Analamanga ENAO. Manodidina ny 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary ny tafio-drivotra eo amin'ny 12 kilometatra isan'ora eo. Zany hoe efa nianidina tsikelikely ny herin'io rivo-doza io raha ny rivotra, fa ny rosakorana kosa dia mbola mitohy mijojo hatrany saika manerana ny Madagasikara. Raha tsy teny fotsiny hoe tamin'ny omaly ny rosakorana be indrindra dia hitantsika tany Sambava nanodidina ny 5.9 milimetatra teo eo, zany hoe 5.2 litatra isaky ny metatra tora-droa, tena be dia be mihitsy zany reto divitry Sambava. Ny manarakaraka azy eo zao dia Sainte Marie nanodidina ny 7.9 milimetatra ny rosakorana tao tamin'ny omaly, ary ity no tena zavatra ho antsika eto amin'ny Antananarivo, indrindra ny eto amin'ny Antananarivo renivohitra. Ny androany fotsiny tsika dia efa nahitana rosakorana 10.9 milimetatra, 10.9 litatra isaky ny metatra tora-droa. Raha natadidy ianareo tamin'ny volana febroary 2022 tsika no nahita 4.9 milimetatra izay tena efa dobo rano teny amin'ny faritra Iva, betsaka ny tany niotsaka. Noho izany manentana ny rehetra izay avy eto amin'ny Meteo Madagasikara mba handray fepetra mba ahafahana misoroka ny fahaverezanaina sy misoroka ny loza. Ny makasika an'izay rano izay ihany dia misy ny filazana manokana ho an'ny maro antsetra. Ny reniranon'ny Antana Imbalana moa dia miakatra be mihitsy ny amin'izao, mbola tsy heno io rano io anatin'ny 4 ora ho avy. Ka izao aoka ny tompon'andraikitra rehetra isan'ambaratonga izay afaka mandray fepetra dia mba handray izay fepetra mifandraika amin'izay mba ahafahantsika misoroka ny fahaverezanaina hatrany sy misoroka ireo karazana loza rehetra. Izay no afatra avy amin'ny sampandraharaha izay mijery akaiky ny momba ny toetrany rano eto amin'ny Meteo Madagasikara. Dia izay ary no asika naroso amin'izao ora izao, mametraka fotoana indray izay afaka ora vitsivitsy aza dinoina ny mijery ny Facebook ny Meteo Madagasikara izay manome vaovao anareo tsy tapaka mihitsy Meteo Madagasikara araka io hitantsika misoratra eo ambany io dia ataonareo j'aime ilay izy dia mahazo ny vaovao isan'andro, isan'ora, isa-minitra mihitsy azy tsika. Misy ihany koa ny vidéo YouTube antony filazana izay zaraina amintsika itony. Efa dia mandrapitafa indray.